Araiky amin'ny telopolo ny dia vity dia peky vitan'ireo ekipa mpanatanteraka izany tamin'ity taogno 2024 ity. Etsiky natao nindesy nagnampy ny tanora sy ireo tia fanatanjahan-tegna. Mbola tsara akoraro zegny antsa ampinaritry vodibodiagna ngomaro antsany manigny fa mandram-piona indray anie antsa indesigny agnambaragna fa mbola itrôtro ndraiky agny andro hafa agny. Ny ekipa dia vity dia peky na vita dia vity araiky amin'ny telopolo tagnatiny 2022 tamin'ny sabotsy igny namita ny tsingoro zay mbola ho hitanareo amin'ny sary io ny toigny fa kosa igny ny farany tamin'ity taogno 2022 ity fa kosa idriky ny taom-baovao 2023 mirary dia mirary tokoa ny fety sambatra ho antsika jiaby indrindra ny Christmas sy ny taom-baovao 2023 tsika magnano misimisy ndraiky amin'ny dia vity dia peky mampanantegnanareo ny ekipa dia vity dia peky fa mitombo relation fahasalamagna azo fafinaretagna amin'ny toeragna maro samihafa tsy ditsika regny. Ny sabotsy 10 Desambra 2024 teo no namaranagna ny hetsiky nandritra ny taogno 2024 tagny amin'ny Tsingirozy ary nakasitraka ireo mpanoagna izany ihany koa ny tompon'andraikitra. Miala voly, miala sasatra, raha teo mitaiza vata, mampitombo relation, no sady mitsidiky ny toeragna tsara voakobaby karaha ity. Ny JIE Tsingirozy no mikarakara ity toeragna ity ankasitrahagna manokana. Eto koa zahay mamody ny dia vity dia peky amin'ity taogno 2022 ity. Eto mankasitraka feno ny député de Madagascar, Madame Vepany izay manosika izay matetiky, mankasitraka koa ny député Merci izay nikarakaranay ny frais nandeha taty koa, mankasitraka ny ray aman-dreny izay nikobaby nagnamia tolo-tagnana nagnampy zay navy aty, indrindrandrindra mankasitraka feno ny ekipa dia vity dia peky jiaby izay soloanay tegna eto. Raha teo mankasitraka ny JIE Tsingirozy Red Tsing izay nampiatragno zay nikonkognona agnabiagna varavaragna ary nitondra zahay nagnazava aminay ino ny antony avian'ny Tsingirozy ity ary izy ity tsisy ratsy eto dia godefo ny misy izy. Makasitraka ny ekipa dia vity dia peky zay tonga mitsidiky ny site touristique Tsingirozy ary ilaigna zay le raha mitaiza vatagna no mampafaritra lay site touristique zay fara misy amintsika amin'ny faritry Diana ty zegny izy sady mitaiza vatagna no ahafahagna zegny mampafaritra bebe kokoa le site touristique no indesigny mampiroborobo ny tourisme local. Eto zegny midika fa hoe tsy voatery olo misy vola mpagnarivo ihany no afaka magnano tourisme fa ny olo rehetrarehetra misy moyen hely zay afaka mivizita site touristique Tsingirozy. Ankoatran'izay koa zegny atsika zegny mihevitra fa Tsingirozy natokana ho an'olo misy vola, or que Tsingirozy natokana ho an'olo rehetrarehetra tsy ankanavaka afaka misitraka mandeha mivizity aty amin'ny Tsingirozy. Ny taogno 2024 ihany no tapitra fa ny hetsiky dia vity dia peky dia mbola hitohy agny amin'ny taogno 2024.